Angebet Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Nissan vous présentent. Vaolana miteraka olana no arosony mpitona fanjakana manoloana ny tsy fampiny rano amin'izao fotoana. Nampiakariny eto Antananarivo avokoa ireo camion citerne avy any amin'ny faritra, kanefa mijaly rano ihany koa ny mponina isaky ny faritra ankehitriny. Nandroso vaolana hoentina manarina ny firenena ao anatin'izao fantrana lalina izao ireo manam-pahaizana malagasy, mpampianatra mpikaroka sy ireo manamboninahitra isany sokajiny nandritra ny fotoam-pivavahana raisam-pinoana ho an'ny firenena teny Mahamasina androany. Mila averina ny asin'ny mahatany Repoblikan'i Madagasikara raha tiana ny alana amin'izao fantrana lalina sy fikorontana ny firenena amin'izao fotoana izao. Tsy misy politika mazava arosony mpitona fanjakana anatsarana amin'ny famokarana anatiny eto Madagasikara. Ireo vahiny izay naka mivoaka pikaroan'ny fofifahy indray ankehitriny no milaza fa hanome traikefa ny malagasy raha ny fambolem-bary manokana no resahana. Maro ny voka-dratsy ateraky ny erisetra ara-tsaina ho an'ny olona iray, na eo amin'ny lafiny fahasalamana zany, na eo amin'ny fiainany amin'ny andavanandro. Mety hitarika erisetra ara-nofo, ara-batana, fa ihany koa miafaratra any amin'ny famonoan-tena ny erisetra ara-tsaina raha tsy misy fifehezana izany. Any ivelany, tsy misy fitsarany ny fifandonana eo amin'ny Israeliana sy ny Hezbollah. Alina no darofan'ny Hezbollah bomba ny toby miaramila sy ny fanaovana fanazaran-tenan'ireo tafika Israeliana, ka efatra no namoiny ainy ary mahery ny fitopolo ireo naratra mafy araky ny tatitra avy amin'ny mpitona fanjakana Israeliana. Ity fanafiana ity ny voasokajy ho mahery vaika indrindra tao anatin'ny iray volana farany raha ny fanazafana hatrany. Ny andinindininy avy hatrany ary. Manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahita lavitra kolo amin'ny ity alina ity. Manasanao hanarika izany hatramin'ny farany. Matoa an-dahatsoratra avy hatrany ndeny ko afantsika ny fampalalam-baovao an'ity alina ity. Vaolana miteraka olana no aroso ny mpitondra fanjakana manoloana ny olana ny fahatapahan-drano amin'izao fotoana. Nampiakariny eto Antananarivo avokoa ireo camion citerne avy any amin'ny faritra kanefa mijaly rano avokoa ihany koa ny sapatra amin'izao fotoana. Aza ohatra matoa an-dahatsoratra. Amin'izao vanim-potoan'ny maintany izao raha ny fanazavana nomen'ny Jirama, mihena ny rano ary tsy ampy hatrany amin'ny 100 tapitrisa litatra ny vokatra ho an'Antananarivo sy ny manodidina noho ny fahanterany tompom-pamokarana sy ny fahasimbany ny tontolo iainana. Mampatsiahy ihany koa ny Jirama fa raha ny voalazan'ny didim-pitondrana ny voaka ny 7 Oktobra 2024 izay mamaritra ny fampiasana sy ny fikajiana ny rano ho an'ny filana fototra dia tokony oferana ny fandaniana rano amin'ny filana sasatsasany toy ny fanondrahana zaridaina, fanasana fiara haute pression sy ny famenona dobo filomanosana. Ankoatr'izay ny filazana fa mahaolana ka iroso amin'ny fanaovana forage autonome sy ny sisa. Fanontaniana apetraky ny maro dia ny hoe iza no tompona andraikitra amin'izany rehetra izany? Iza no tompona andraikitra mahatonga ny mponina hijaly rano sy jiro amin'izao fotoana? Ny zava-misy mantsy efa tany amin'ny 15 taona lasa ny fantatra io olana mianjady amin'ny jiro sy ny rano io, indrindra ny eto Antananarivo sy ny renivohitra sy ny manodidina. Efa hatry ela ny fantatra fa misy fotoana maharitra ny rano ka tsy ampy ho an'ny famokarana angovo. Saingy inona no nataon'ny mpitondra fanjakana manoloana izany? Tao variana tamin'ny oerahera sy ny fisehosehoana etseroa ka izao ny vokany. Raha nisy ve ny vahaolana lavitrezaka napetraka tao anatin'izay taona maro ny itondrana izay, tsy efa mba nivaha amin'ny ampahany izany olana sedraintsika ankehitriny izao izany? Raha nisy ve ny fanatanterahana ireo paikady sy ny vina napetraka, tsy efa nisy vokatra noraisina na dia ny fanavaozana ireo fantsona fitsinjarana rano fotsiny ihany aza? Nisy fotoana nandalo teto amintsika ireo vahiny avy any ivelany ary efa niroso tamin'ny fanavaozana ny fantson-drano ny Jirama izay mitotaly 70 kilometatra. Ny 13 Desambra 2024 no natao ny fanaovan-tsony fiaraha-miasa teo amin'ny Jirama sy ny orinasa TRG International Pipeline avy any Afrika Atsimo. Voalaza tamin'izany fa erisoana ny fanoloana ireo fatsin-drano tranainy
sy ny fanadiovana ireo fantsona mbola afaka mitatitra rano ara-dalàna. Ny teo anivo ny Jirama izay nilaza tamin'izany fotoana fa nefa polisan-jaton'ny tambazotra mpitsinjara rano eto Antananarivo renivohitra no efa antitra ka manampitrotraka ny olana amin'ny famatsiana rano. Mbiaiza izany tetikasa izany amin'izao fotoana ary inona no vokatra azo? Ankehitriny vahaolana hitan'ny mpitondra ny itsinjarana rano amin'ny Sinibendrano miisa 420 manendrana n'Antananarivo sy ny manodidina. Ankoatra ny any komuna Antananarivo renivohitra sy ny any Jirama, nampiakarina eto Antananarivo avokoa ireo fiaravaventy avy any amin'ny faritra ahafahana mitatitra rano ameno ireo Sinibendrano ireo. Izany hoe vahaolana vonjimaika miteraka olana satria isany mijaly rano ihany koa ny faritra fa tsy ny eto Antananarivo renivohitra ihany. Ka raha nampiakarina mahaolana eto Antananarivo ireo camion ireo, mitombo ny olana any amin'ny faritra nisy azy ireo tsirairay avy. Voaporofo amin'izany fa vahaolana vonjimaika tsy misy vahaolana maharitra irosoan'ny mpitondra mikasika ity olan'ny rano eto amintsika ity. Nisy famantarana manokana ireny camion citerne izay mitatitra rano any vahoaka ireny mba tsy hifamadika amin'ireo fiara mitatitra rano maloto izay hanamboaran-dalana hoy ireo olom-pirenena noho ny heviny. Ny nampiasana ireny camion ireny teo aloha izay mbola mampametra-panontaniana ny maro amin'izao fotoana. Nelasha Nefson. Saika manahirana ireo vahoaka malagasy tao anatin'ny herinandro izay ny mahita ireny camion citerne tsy misy anavahana amin'ireny manatitra rano ao anatin'ny abombona ireny ny mahakasika ireny camion izay maka rano maloto eny amin'ny tanimbary sy amin'ny toerana hafa ireny. Misy amin'izy ireny manko no mitovy amin'ireny mpanatitra rano ireny ka miasa amin'ny resaka fanamboaran-dalana. Raha ny fanazavana ireo olona mitondra ny fiara, olona iray ihany tompony ireny fiara ireny ary misy ny manao lalana. Fanontaniana mipetraka ny hoe efa nampiasaina tamin'ny fanamboaran-dalana nakana rano maloto ve ireny entina hitanterana rano ho an'ny vahoaka malagasy ireny sa vaovao mihitsy. Ankoatra izay, tsy nahavaolana hatramin'izay ny fitaomana rano amin'ny alalan'ny camion citerne, mijika izany fa tsy manana vahaolana mihitsy hanafana tanteraka ny olan'ny jiro sy ny rano eto amin'ny firenena ny fitondram-panjakana ankehitriny. Resaka fitaterana rano amin'ny citerne sy ny hoe bombonina dia matsiaro zany no tena mahazanaky ny faritra atsimo iny hoe itsika nge any atsimo any any amin'ny faritra androy manana ny AES izay mitatitra ny rano amin'ny citerne sy ny karazany fotsiny hoe inona ny vokatra izay tsy nahita mbokatsoa nge zay fa mbola mipetraka ihany ny olan'ny rano any amin'ny faritra atsimo Madagasikara amin'izao fotoana izao ka lasa le olana ny aina amin'ny faritra atsimo zany amin'izao fotoana izao efa tonga eto an-drenivohitry Madagasikara ihany koa ka ozy hoe tena hita tokoa zany tsy manana vahaolana ilay mpitondra-panjakana amin'izao fotoana izao. Andrasana hatrany fanampanazavana avy amin'ny mpitondra fanjakana amin'ny fahadiovana ireny camion citerne izay ampiasaina ireny amin'izao. Mitsingerina androany 14 Oktobra naterany Repoblika voalohany teto Madagasikara. Dingana voalohany nitondra ny Madagasikara tamin'ny fahaleovantena sy ny alana teo ambany ziogan'ireo Frantsay. Tsy fanadio ny tantara ary tokony hisatrany ny fanamarinana izany hoy ny jeneraly misotro ronono Ramakavely Désiré tamin'ny ity androany ity. Christian Dimby. 14 Oktobra 2026 14 Oktobra 2022 feno 19 taona androany naterahany Repoblika voalohany teto Madagasikara. Andro manan-tantara ho an'ny malagasy ny andro fa 14 Oktobra 2026 izay nanamarika ny famaranana ny fanjanahantany Frantsay. Nosiniavana tamin'io fotoana io fa maleo tena tanteraka i Madagasikara ka nananganana ny Repoblika voalohany. Ny filoha Philbert Tsiranana ny filoha voafidy hitanana ny firenena tamin'izany fotoana izany. Ny fahaleovantena izay ny matimatesandreo malagasy tia tanindrazana fahiny tao lasa veran-javana fotsiny ihany hoy ny jeneraly misotro ronono Désiré Ramakavelo tamin'ity androany ity. Tena zavatra namarika azy dia tsotra hoe niala tamin'ny fanjanahantany zava-dehibe za taranaka tao amin'ny tamin'ny fotoanany fanjanahantany lazaiko anao fa tena anisany zavatra tena hoe tsy nasiana dikany ny malagasy. Raha ohatra hoe mandeha eny an-dalana eny ianao ka mandeha ny fampidiana-tsaina ny fampiakaratana ny Frantsa tsy manao anao fa misy mandaka misy mamelaka tamaina zavatra nisy zany ary tena hoe fanambanina ary tena niteraka ampongeza be ho an'ny malagasy mihitsy zany hoe niverena ny atao hoe fahaleovantena indrindra hoe niverena zany hoe maha-repoblika atsika niala tamin'ny fahampanjaka zava-dehibe zany alatsaka anao fa tena nirehire mihitsy. Tsy tokony adinona ny andro manan-tantara sy ny zava-misy marina izay niainandreo malagasy fahiny ny adina izany fahaleovantena izany ho hatrany ny fanazavana.
tsokotony latsadanjany ny fetin'ny République malagasy ny 4 oktobra fa tsy tsy fijery no nanafoanana an'le izy teo amin'ny République voalohany sy République faharoa dia zay napahatsiareviko hoe République nalaitsika tahaka ange ny frantsay efa 100 taona teorina mbola 14 jolay ihany mbola ankalazan'ny frantsay ny atsika 9 taona teorina tsy fatatratsony zany 14 nareo taranaka teorina nge tsy malala an'izany amin'ny malagasy atsika tokony ray feotsika rehetrarehetra angataka hoe avy reny tompony 14 oktobra fa io ny fetin'ny République atsika mbola République fa tsy mbola hoe fitondrana entina mpanjaka 19 taona aty aorina sarotra nilaza fa mahaleo tena tanteraka i Madagasikara ankehitriny mbola hita taratra eto amin'ny firenena trany ny fanjanahantany amin'ny endriny vaovao nandroso vahaolana hoentina manarina ny firenena ao anatin'izao fantrana lalina izao ireo manam-pahaizana malagasy ireo mpampianatra mpikaroka ary ireo manam-boninahitra isan-tsokajiny nandritra ny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana ho an'ny firenena izay notanterana teny Mahamasina tamin'ity androany ity mila averina ny asin'ny mahatany Repoblika ny Madagasikara raha itiana ny ala amin'izao fantrana lalina izao raha ny fanazavana fanadihadiana. Tsy hita taratra intsony ny asin'ny mahatany Repoblika ny Madagasikara ankehitriny ka ilaina ny fitadiavam-baolana manoloana izany ho ireo manam-pahaizana malagasy vatina sonitry ny tany mpampianatra mpikaroka sy ireo manam-boninahitra isan-tsokajiny eto amin'ny firenena nandritra ny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana ho an'ny firenena teny Mahamasina androany. Tokony hita ao anaty rafitra Repoblika ny fametrahana ny rafitra fokon'olona izay andraisan'ireo vondrom-bahoaka eny fotony anjara amin'ny lafa fampandrosoana mivantana eo anivon'ny firenena. Inona zany Repoblika dia fahefan'ny vahoaka ary ao anatin'ny lalam-panorenana dia manazava tsara n'izay fahefan'ny vahoaka izay fa hoe move rafitra Repoblika tena sahaza antsika malagasy move manana ny randrana manendrika antsikintsika amin'izany fametrahana ny hoe fahefan'ny vahoaka izany dia ny traikefa izay hita izay efa nentina nandritra ny fotoana maro ary entina eto anivon'ny vahaolana ho an'ny firenena ankehitriny dia ny fametrahana ny hoe ny rafitra fokon'olona no rafitra manendrika antsika malagasy iainana n'izany Repoblika izany izay rafitra ivondrona ny vahoaka any fotony ary andraisany andraikitra amin'ny fampandrosoana ny firenena mivantana mihitsy zany. Marary amin'ny lafiny maro ny firenentsika ankehitriny isan'izany ny mikasika ny olan'ny herinaratra sy ny famatsiana rano nanamafy izy ireo fa ny tsy fahaiza mitantana ny fanjakana no antony mahatonga ny orinasa JIRAMA izay tsy mbola tafarina haty amin'ny androany na eo aza ireo vola be tsy toko tsy foroana izay atotona ao anatin'izany. Tao anatin'ny 20 taona ny fanjakana nefa nitady vahaolana anarenana ny JIRAMA mba hisiny ny fifaninanana. Zavatra hitantsika dia vahiny avy any ivelany no ianteheran'ny malagasy amana ny olana. Vahiny any ivelany izay mikarama 14,000 tsy fantako inona dolara na inona fa izay moa manisa amin'ny malagasy dia hoe omby 300 isam-bolana. Misy vola zany ao ka maninona tsy namboarina le roulement ao amandro seza izay tsy mampandeha surpresseur izay apakatra ny rano any amin'ny réservoir sy ny zavatra tokony atao amin'izay zany zavatra zany mampieritreritra hoe aoka tsy apetraka ho amin'ny vahiny samirery ny vahaolana mikasika ny orinasa JIRAMA fa andao ifametanana ny hery velona eto amin'ny firenena. Fotoana ny fampidiniana vahaolana entina manavitra ny firenena ny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana ho an'ny firenena teny amin'ny FJKM Atsimo Mahamasina androany vahaolana izay atolotra ho an'ireo solombavam-bahoaka ka olanina eny anivony antemeram-pirenena. Aina iafara amin'ny fipoahana ara sosialy izao fampatrana lala ny vahoaka malagasy izao raha tsy mamaha izany ao anatin'ny fotoana fohy ny fitondram-panjakana ankehitriny ny vahaolana roa sy ny mpitondra izay tsy hita mivaingana treto porofon'izany tsy fisinasa ny vidanga ny vidim-piainana izay tokony hametrahana plan d'urgence sociale ho ny paitoekarenana noho ny heviny fanadihadiana hoetiny Henri Florian. Zava-doza mitovy lenta amin'ny loza voajanahary toy ny rivo-doza sy ny orohorontany ny fipoahana ara-sosialy raha sanatriavan'ny vavaka mitranga izany ho arabaka teny ilay fitenenana hoe tontondro maizom-bolana izany hoe tsy hifankahita intsony fa izay antefany ny tontondry any dia izay ny fahantrana sy ny voka-dratsy nateraka ny fidangany vidim-piainana na ny tsy fisian'ny filana fototry ny olombelona no miteraka ny fipoahana ara-sosialy amin'ny ankapobeny. Hanka izay olona mety hinana mofogasy iray eny andalana dia mety voaroba
raha toa ka marobe no tsy mihinana. Teboka maromaro amin'ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao no hiteraka anio fipoahana ara-sosialy io raha tsy mitandrina ny mpitondra fanjakana. Ny tsy fitovizan'ny sarangan'olona eto amin'ny tany sy ny firenena dia anisan'ny tena ahitan'ny olona hoe mampitroatra azy sy ahitan'ny olona tsy fitovizana loatra dia mahatonga azy anontany tena foana hoe makaiza ny harem-pirenena eto amin'ny tany sy ny firenena zay tsy fitovizana ara-sosialy zay. Tsika zao miara-malala fa tonga dia manan-karena sy manitra aloha ny misy eto Madagasikara fa efa tsy misy tsony le atao hoe olona salatsalana. Ny faharoa ny fiakaran'ny vidim-piainana zay efa tena hita be amin'izao fotoana zao. Ny fiakaran'ny solika dia mitonga makaran'ny fiakaran'ny vidim-piainana ary ny fifandraisana ny ivelany na ny commerce extérieur moa zany ny fiteny azy dia mampatonga ny vidim-piainana miakatra. Tsika zao zany zao efa miditra ao anatina fiakarana vidim-piainana tena avo be. Ary ny fahatelo zay fantatra foana hatramin'izay zay misy ny 2.9% malagasy dia tsy fananana asa. Rehefa tsy manana asa ny olona dia mitondra makany amin'ny tsy fandriam-pahalemana ary raha miampy fiakaran'ny vidim-piainana sy tsy fitovizan-tsaranga zany dia mitonga makany amin'ny atao hoe fitoarana ara-sosialy. Ilaina araka izany ny fametrahana programa mazava momba ny lafiny ara-sosialy eto amintsika. Ilaina ihany koa ny fampianana ny fandandanim-pona amin'ny volam-panjakana. Mila manana programa maika ny fanjakana natao hoe plan d'urgence sociale. Tokony hijery inona moa plan d'urgence sociale antsika tonga dia mijery voalohany amin'ny resaka vidim-piainana, mijery faharoa amin'ny resaka fiainana andavanandro. Inona avy moa zany? Ny jiro, ny rano, ny solika ary ny sakafo andavanandro. Reo zany aloha zany tsy maintsy zavatra jerena ao anatin'ny atao hoe programme d'urgence. Tsika miara-mafantatra fa hiditra fahavaratra tsika zao. Zany fidirana fahavaratra zany mahatonga ny olona ihany keo mampiakatra ny vidim-piainana ary atahorana ny tsy filaminana ara-tokarena. Zay zany ny voalohany. Ny faharoa manao an'ilay programme lavitrezaka zany eo amin'ny fivezana ny vidy-solika eo ihany zany ny zavatra fototra. Tahaka ny firenena rehetra raha voafehy ny vidy-solika dia voafehy foana ny fiainana ara-sosialy sy andavanandro ny mponina. Ary ny fahatelo mila ny fanjakana mampiena ny fandaniana eo anivony ny fitantanana ara-panjakana satria ny dépense publique tena betsaka nefany ny fangalana hetra eny anivon'ny vahoaka miamitombo. Miatrika olana maro samihafa ny malagasy amin'izao fotoana izao, indrindra fa ny resaka arabola. Mampaneho ny lakolosy fanerana ny mpitondra fanjakana ny vahoaka ankehitriny, saingy odiny zero tsy eno izany rehetra izany. Kasika izay fiainam-pirenena izay hatrany, tsy mbola nisy hatreto ny politika mazava hoentin'ny mpitondra fanjakana hanatsarana ny famokarana anatiny eto Madagasikara. Ireo vahiny izay naka ny voka-pikaroan'ny FIFA indray ankehitriny no milaza fa nometraka ny malagasy raha ny fambolem-bary manokana no iresainy. Kaiton Andriatsilavo no mitatitra any Antsiprian'izay. Mitohy hatrany ny fanafaran'ny Madagasikara vary avy any ivelany. Nankatoavy ny filan-kevitra ministra farany teo ny fampitanam-bava momba ny fampanarahana amin'ny fanafarana vary 5,000 tonina avy amin'ny gouvernemanta indianina. Isan'ny antony mahatonga izany raha ny fanehoan-kevitra voaray ny tsy fisian'ny politika mazava anatsarana ny famokarana anatiny eto Madagasikara. Natao tsinotsinona ihany koa ny voka-pikaroana malagasy ka ny vahiny indray ankehitriny no ampianatra antsika. Dia ny malagasy indray ve zao no ampianarina firenenkafa mboly vary. Ny saza filazana hoe omena ny arabo ny fambolena ny lemaky belosortirbiana. Zany firenena arabo zany ka tany efitra désert no tena midadasika eo aminy. Ireo ndray zany ny ampianatra antsika ny fambolem-bary. Tsaroko eto fa nisy voka-pikaroana nataony ny FIFA momba le hoe vary valoanaka. Rehefa tsisy niaino azy teto Madagasikara dia noentina tany amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary dia ny sinoa no ny teny hoe ho raisinay ty ary efa anay. Dia zao zany ny vokany, izy ndray ny ampianatra anao ny voka-pikaroanao momba ny fanatsarana ny fambolem-bary. Ankoatra ny fanaovana tsinotsinona ny voka-pikaroana malagasy, tsy nomena ny oenti-manana ahafana miroso amin'ny fikaroana ihany koa izy ireo. Fa nisy fotoana tamin'ny teteza mita tsarovoka eto. Rehefa jerena ny teti-bola mba natokana ao ny FIFA ao anatiny zany hoe loi de finance 0 boribory ariary. Amin'ny fomba ona no amporisina ny mpikaroka sy ny mpamboly tantsaha amokatra misimisy kokoa na le rafitra malagasy eo ambany fiavian'ny ministera tsy omena zay tandrify azy
fa ny fiazaka zana mandeha any Dobay no akalazaina ary nosokafana ary ny vol direct tanà Dobay efa fantatra inona ny tanjony. Tetika sanofinofy ary tsy misy azo raisina na kely aza no ataon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana hatrany. Ny zavatra manavanana an'izao fitondrana zao dia araka le hoe ampréveo ny vahoaka, ampanofinofisina, zavatra tsara nefa tsisy fanatanterahana na kely azy. Tsisy. Fa raha ohatra ka ny korontamby nanangalana ny teleferika io navadika fotsiny ho angady lavalela no zaraina tamin'ny mpamboly vary efa nisy akony zany tamin'ny zavatra arotsakitsika isaky ny kapila manerina nosy. Raha ny voalaza ny sampandaran'ny firenena mikambana misana ny sakafo sy ny fambolena na ny FAO mahatratra 3 alina sy 4 taonina ny filana vary tokony ho afaran'ny Madagasikara amin'ny taopam-karana 420 520 ity 3.7 tapitrisa taonina ny vinavinaina ho vokatra hiakatra eto an-toerana. Raha toka 3.7 tapitrisa taonina eo ny filana rehetra raha ny voalazan'ny FAO hatrany. Azo ataony manatratra ireo vokatra ireo raha misy politika mazava aroson'ny mpitondra fanjakana hialana amin'ny fanafarana vary avy any ivelany. Fa nahitana fiakarany 200 hatramin'ny 300 ariary amin'izao fotoana ny vidin'ny vary kilao eny an-tsena tahaka izany ihany koa ny vidin'ireo voamaina raha ny fanadihadiana natao tamin'ity androany ity anton'izany fahasarotana eo amin'ny lafin'ny fitaterana hoy ireo mpivarotra nanaovana fanadihadiana ny ilarana Efson. Efa tafiakatra 507 ariary indray izao ny kapoka ny vary gasy raha ny fanadihadiana natao androany. Saika nahitana fiakarany avokoa na ny vary izay avokarina eto an-toerana na ireo afarana avy any ivelany raha ny fanazavana ireo mpivarotra. Sahirana manoloana izany ireo hampanjifa ka voatery tsy maintsy manena ny kapoka izay avodiana raha ny fanazavana hatrany. Vidim-bary zao lafilafy kely ny vidim-bary. Ny vary gasy zao no tena nahitana fiakarana indrindra tony. Voka-dratsin'izay zao maniana kapoka ny olona. Zao ohatra hoe tokony hividy 4 izy lasa 3 mividiny. Taloha zao ohatra hoe maka 3 kitapo zao dia lany eo anatin'ny herinandro. Zao nefa lasa roa sisa ny lany. Ny olona tsisy volany toa amin'izao. Le vary zany tokony ho jeren'zareo mihitsy ny anina an'le vary. Ale izy tena miakatra be le izy fa tsy hoe kely fotsiny miakatra amin'le izy. Karama tsy misonitra nefa mividy sakafo miakatra foana. Akoatra izay, nahitana fiakarany ihany koa ny kapoka ny voamaina, ny olany fitanterana no isan'ny mampiakatra izany raha ny fanazavana ireo mpivarotra nanaovana fanadihadiana. Zao tena miakatra be mihitsy. Fa avokarana zao nefa lafo be mihitsy nakana azy. Tsaramaso zao taloha 3 arivo zao izy efa 704 nakana azy. Zay tsy dia mampiakatra tamin'izy 3 arivo zao 500 arivo na marotanay dia zao mbola 100 arivo. Tsy dia hoe mampiakatra be zany satria le olona efa sahirana daholo dia tsy dia mampiakatra. Anketana verimberina fa ahena fotsiny zany ny entana amin'izao nalaina. Taloha ohatra hoe maka 15 kg dia zao lasa 10 kg nalaina. Misy ny olana amin'izy amin'ilay ratsy ny lalana dia izay mampiakatra letana. Moa fa tsika efa misy manondrana koa angamba le izy. Isan'ny mampitaraina ny vahoaka malagasy ny tsy fitsahatra ny fiakarany vidim-piainana izay tsy misy fandraisana fepetra amin'izao, tsy mifanaraka amin'ny vola miditra ihany koa ny vola mivoaka raha ny fanazavana hatrany. Fa maro ny voka-dratsy ateraky ny herisetra ara-tsaina ho an'ny olona iray na eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana izany na eo amin'ny fiainany andavanandro mety hitarika herisetra ara-nofo ara-batana fa ihany koa mety afara amin'ny famonoan-tena izany herisetra ara-tsaina izany raha tsy misy ny fifehezana izany. Christian Dimby mitatra ny Tsiprian'izay. Iaran'ny herisetra ara-tsaina avokoa ny 420 ny ankizy eto Madagasikara raha ny fanadihadiana nataon'ny UNICEF fa ny taona 2022 amin'ny ankapobeny misy eo amin'ny alalan'ny fanalam-baraka, ny fiteninan-dratsy, ny fanerena ankolaka sy ny tsy fanomezan-danja ny fihetsem-pony hafa ny herisetra ara-tsaina, ny fiverimberenan'ireny teny sy fihetsika ireny no mety miteraka voka-dratsy amin'ny fahasalaman'ny saina fa ihany koa mety mitarika hatrany amin'ny herisetra ara-nofo sy ara-batana. Inona moa ny herisetra ara-tsaina? Ny herisetra ara-tsaina dia karazana herisetra rehetrarehetra amin'ny verimberina izay tsy mikasika ny vatana nefa mampisy fiantraikany be dia be any amin'ny fivoaran'ny maha-olombelona anankiray. Anisan'izany ny fanaovana teny marary miverimberina, ny fanambaniana hitantsika eny amin'ny sehatra rehetrarehetra ireny.
na any an-tsekoly na any am-piasana na eny amin'ny fiarahamonina na eny hatrany tokantrano arany dia mety ahitantsika an'izany karazana herisetra izany. Ny fiainan'ny olona iray ao anatin'izay tontolo feno herisetra ara-tsaina izay ny mety hitarika hatrany amin'ny famonoan-tena ho hatrany ny fanazavana. Raha mahatsikaritra isika betsaka ny olona tonga amin'izay famonoan-tena izay dia anisany zavatra anankiray mahatonga anazy ho tonga amin'izay fihetsika izay ny fiainana ao anatin'ny tontolo feno herisetra ary ao anatin'izany ny herisetra ara-tsaina satria ny olona rehefa feno fanambaniana rehefa anaovana teny marary matetika rehefa tsy ampy ny fanampiana ara-moraly avy amin'ny fiarahamonina dia tonga amin'izay lalana izay ny olona anankiray. Ho toto-tsaina etsy mamasina ny asabotsy ho avy izao ny hetsika fanentanana sy fampahafantarana izany herisetra ara-tsaina izany. Hetsika izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahasalaman'ny saina. Dia ilafim-baovao iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no entina misy ao anatin'ny doka fohy ndahary. Miaraka muzika Stelma ndao kivazo bobaka kokoa araroto fa promo be mividiana tolotra muzika dia mahazo cadeau méga hatramy 1,5 gigaoctet ikifianao ireo artista malagasy zato isanjato ela kokoa naiza misy anao safidy fotsiny izay tolotra muzika mety aminao. Téléchargeo aingana ny appli dia tsindrio ny dièse 111 étoile 6 dièse. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Nissan. Plusieurs filières au choix: génie logiciel, développement web, applications mobiles, administration de bases de données, intelligence artificielle, robotique, cybersécurité, cinématographie, ingénierie du son, marketing digital, journalisme numérique, communication digitale, génie civil et énergie renouvelable, agrotourisme et hôtellerie. Rejoignez les universités Immédiat, l'USTIO et l'Aeline Nissan. Appelez le 034 31 777 37. Mamerina ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa sady farany fampahalalam-baovao mbola manasana ao hatrany hanaraka izany hatramin'ny farany anohizantsika ny fampahalalam-baovao mitoetra ny fitakiana ataon'ireo mpivarotra eny amin'ny esplanade Analakely amin'izao fotoana anesorana ilay box sady mibana ny lalan'olona no mibana eo amin'ny vavahady fidirana amin'ny tsena Nanjomakely tsekena hatramin'ny farany ho izy ireo ny fisiany io box io na midemiroso amin'ny amboletra amin'izany aza ny tompony amin'ny andro alina fanadedina. Mitoetrany ny fanatsarana ilay box eto amin'ny vavahadin'ny tsena esplanade Analakely. Mihamafy ihany koa nefa ny fitakiana ataon'ireo mpivarotra tsy manaiky ny ametrahana io box io eo an-toerana. Ny maraina teo nandalo nitsidika teny an-toerana ilay nilaza fa tompony tsena ka niroasin'ireo mpivarotra. Ny vahoaka rehetra zany tsy anaky an'ilay satria ilay izy tonga dia resaka ohatrany tsy fantatsony ilay satria fa teo no nalefa aloha voalohany dia nalany dia miverina indray fandroany dia nalany dia efa nytenen'ny vahoaka indray izao dia mbola nambariny indray izao ny alahady alina indray sy nandoko tao fa raha nieritsereto mihitsy zany ony dia tsy ala mihitsy izy satria tsy haiko izay zavatra efa eritseretany sy zavatra ananiny zany zavatra efa vitany sy nataony nefa n'ilay izy raha nijerena ny taratasiny tsy ara-dalàna koa ny taratasy miheny taminay teo olona ohatra ny olona manodidididina tena ny tompony fa ilay tompony zany tsy mety mipotra mihitsy raha tsy amin'ny alina anao zavatra amin'io foana zay fa mba mipotra aty izy dia ny fangatanay zany tompoko dia no ialany io mihitsy tena ialany io mihitsy satria takona tsy manimba io da manimba ny zavatra rehetra ilay izy tsy olona ray na roa no simba tamin'io fa mivahoaka rehetrarehetra mpivarotra eto amin'ny esplanade Analakely mihitsy sy ny tsenandroma rehetra dia ray potika amin'io daholo dia zay mifangatanay tompoko tsy ekenay zany ny fisiny io ka raha mbola eo izy dia tsy ekenay mihitsy ny fisiny io ary tsy vo mihitsy eny io tsy hovahin'ny vahoaka mihitsy izy raha mbola eo raha ny fitarainana trany eo amin'ny vavahadin'ny tsena no ametrahana ity box ity ary misakana ny lalan'ny mpandalo ihany koa nilaza ihany koa ireo mpivarotra fa misy tsy mazava ny antony mahatonga ilay tompon'ny tsena iroso amin'ny fametrahana fotodrafitrasa tahaka izao. Satrinay mbo anana ohatrin'io satrinay mbo avita fa noho ny fandaminana dia manaiky izay hoe atsasa metatra ny anay dia 2 metatra
zay ny fandaminana rehetrarehetra menakavy atreto nefa moa dia misy mamboly dia misy te iaina zay angamba tsy mba te iaina Lafim-baovao hafa kosa indray mitaraina no ny fanelingelinana sy ny endrika kolikoly ataon'ireo mpitandro filaminana amin'izy ireo eo am-panatanterahana ny asany amin'izao fotoana ny fikambanany mpitondra tukutuku mananjary ireo mpitandro filaminana ao an-toerana izay voalaza fa mitaky vola sy manasazy na misy na tsy misy ny fandikan-dalàna kanefa ny vola miditra ankilan'izay kely dia kely no ny fenany ireo mpandeha antony rosony izy ireo amin'ny antsika fitakiana raha mitoy ny fanapara-pahefana ataon'ireo mpitandro filaminana ny fanazavana fanampanazavana na dia client koa tena mimenmenina misy le client hoe tena mafy mahazo anareo hoe tena asianareo misy fotoana le client misy mifamaly amin'ireo polisy zay magnano an'izay asa zay ary misy fotoana tena permis zay chauffeur tsikitsiky namanay kignina zareo agnatin'ny 3 andro 4 andro kignina zareo dia misy polisy sasany tsy le mitondra anazareo gratuit problème satria fera miasa le raha fa olagna sady efa andaonao pause izy mbola izy koa mbola magnamerdanao maraigna igny zahay amizao dia tena sahiragna dia sahiragna ny resaka fitadiavany fotoana zahay magnano toro intelo ny mananjary sy mitondra olona na dia raika satria nanomboka tamin'ny siny fitondrana tsikitsiky cycloposte mananjary dia mba niaigna ny vakitragno alaboty ny mpandropandrongony agnelagnela tanàna karaha ohatra ka hoe tegiazinareo fizahanay sotosotoninareo papiernay perminay alailainareo izay tenareo alaina aminay dia manjary lasa tsisy asa le bandy dia lasa mierigna mangalatra mierigna magnanognano fatanaka mba elana amin'izay zavatra zay dia eto aho zany dia magnentana anareo ray aman-dreny amin'ny tanàna tontolon'ny baolina kitra vetivety laviny Gambia tamin'ny sarainy ohatra androany Bariny Madagasikara nandritra ny lalao ny fanandrina ny rotota izay nitotosaina tao Maroc mijanona ho isa roa araka izany ny taorian'ny fareseniny isan'ny Madagasikara niakatra ho isa 5 kosa ry zareo Gambianina tahaka izany ihany koa ry zareo Komorianina izay mbola noho ny lalao an'io izay fanandrinana amin'ny Tunisia izay manana isa 9 Maresaka iraisam-pirenena ihany koa tompoko kilasy tompoko vavy no entina manakatona ny fampalalam-baovao an'ity alina ity ankasitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany feloma tompoko. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Nissan vous a présenté. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.